Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana rehefa no era-banantsika ny tokantrano any ity alatsinainy faran'ny volana febroary ity, alatsinainy fahavalo-roapolo ny volana febroary. Ny mofinaina valahatra antsika anio dia ny lioka toko voalohany. Lioka toko voalohany andiny faefatra amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby telopolo aminaran'i Jesosy. Ary hoy Maria tamin'ilay anjely, anao ahoana re no ahatanteraka izany fa tsy mahalala lahy aho. Alay anjely namarika nanao taminy hoe ny fanahy masina no tonga ao aminao, ary isy herin'ny avy indrindra analoka anao, koa ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta havanao dia efa mitohy jaza koa, na dia efa antitra aza ary efa mandray enina izao izay natao hoe momba. Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Ary hoy Maria, ity ny ankizivavy ny Tompo, aoka ne ho tonga amiko araka ny teninao. Tena andao azy ilay anjely. Ray maso aloha no masinana ny fahamarinana teninao no fahamarinana. Amen. Amin'ny vanim-potoanan'ny krismasy no matetika andrenesantsika ry havana ity andin-tsotra masina ity na ity perikiopa ity, satria manodidina ny fahaterahan'ny Tompo, manodidina ny fotoana izay fahatanterahan'ilay fanomeza tokony hoe ary ny teny dia tonga nofoka nona tamintsika. Saingy amin'ity mofinaina ity dia ampidirina izany akatoko ny fotoanan'ny carême indray isika izao, dia misy fanazavana nataontsika hoe endrika hafa izay asehon'izany tantara izany amin'ny lafiny ara-panahy. Zavatra roa no entina mampahirantsika rehefa koa malaza raha toa ka mijerentsika amin'izao vanim-potoanan'ny carême, amin'izao vanim-potoana iainantsika sarotra izao ity mofinaina ity. Maria izay nitenenan'ilay anjely dia nampanantenana ilay anjely fa hitoe jaza, ary ny anaran'ilay zaza dia atao hoe Jesoa, izy no lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, ary Jehovahandriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'ny Davida rainy, ary anjaka mandrakizay amin'ny taranaka Jakoba izy. Andiny ny faha 1 amby telopolo ka hatramin'ny faha 7 amby telopolo. Rehefa nandrena zany fahamboniany Jesosy zany Maria, na re zany fahalebiazany Jesosy izay voalaza fa ho ateraky Maria zany, dia hoy Maria manao hoe ahoana ny ahatanteraka an'izany, ahoana ny hampisy an'izany. Voalohany indrindra, za nge tsy mahalala lahy. Faharoa, ahoana no ahatanteraka zavatra ngeza be zany amin'ny lalako izay bitsika kely ity ry havako. Dia ny Tompo no nanazava manao amindiny fa 5 amby telopolo hoe ny fanahy masina no ahatongo no ho tonga ao aminao, ary isy herin'ny avy indrindra analoka anao. Ilay hoe isy herin'ny avy indrindra analoka anao, tsy de mora loatra ny manazava azy, fa mazava fotsiny dia zao manao hoe amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ary amin'ny alalan'ny fandaharan'Andriamanitra tanteraka, amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina no hampisy zany zavatra rehetra zany, no hatanteraka zany zavatra izay heverina ho tsy azon'ny Maria tanterahina na sainy zany. Zay afaka malala inona ny hevim-panahy. Raha ohatra isika ka mijery mandrakariva ny zavatra mpanantenan'Andriamanitra antsika, dia mandrakariva mieritreritra hoe tsy ho tanteraka izany. Misy zavatra betsaka ampanantenan'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainantsika, dia satria tsika matsiaro tena ho bitika, satria tsika matsiaro tena ho tsinotsinona aza, ho mpanota, matsiaro tena ho tsy mendrika, dia mieritreritra hoe tsy ho vita zany Andriamanitra, iza mo ho havita, ahoana no hahavitany zany. Fa ny faharoa izay asehon'ny tery-tsotra masina ty koa dia zao, rehefa ny tenantsika ny jerentsika dia mahatsiaro tsika hoe toa tsy havita na inona na inona. Rehefa mitodika amin'ny tenantsika isika dia ny ao an-tsaintsika hoe dia tsy vita zany zavatra asain'Andriamanitra atao zany. Betsaka ny zavatra tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika, betsaka ny zavatra ampanantenan'Andriamanitra, betsaka ny zavatra iandrasan'Andriamanitra antsika mihitsy koa aza. Saingy rehefa mijery ny tenantsika isika
ka mampitala tena atsika am'ilay asan'andriamanitra, mampitala tena atsika am'ilay fandaharan'andriamanitra de zao ozytsika miteny tahaka ny Maria Mandrakareva hoe mba ahoana moa no hatanterahany zany na hoe zany ko ve te ho tanteraka iza zay tsinitsinina tsy te manahoana loatra olo tsotra mety ho tambany vohitra tahaka ny Maria aza mety olona berany maso tahaka ny Maria aza ary dia Mandrakariva mety ho kivy isika ary mietreritra hoe tsy azo tanterahany zany Andriamanitra rehefa ko malala eto ity zany perikiopa zay eto ampelantanantsika ity dia manazava amitsika fa arakaraky ny ibanjinatsika ny tenatsika arakaraky ny ampitahitsika ny tenatsika amin'ny asan'Andriamanitra no mahatonga atsika mieritreritra hoe tsy azo tanterahany zany tsy azo tanterahany zany satria bitika kivy isika raha ny tenatsika ihany nitseretsika mahatonga atsika kivy tsy manao ny asan'Andriamanitra ndraindray na marefo ndraindray de satria zao ny tenatsika nijeretsika ny tenatsika no hitatsika de ampitahitsika am'ilay halehiben'ny asan'Andriamanitra sy ny fandaharan'Andriamanitra dia ao anatin'izany olana izany Mandrakariva ny fiangonana mijery ohatra ny hoe ny olan'ny firenena ny olan'ny fiarahamonina ny olan'ny fitorianan'ny filazantsara de mijery an'iny isika de mahatsiaro hoe bitika de bitika de bitika de bitika avitinina nefa raha mijery amin'ny maha olombelona tsika de avitinina nefa zay ry tompo avitinina moa zay zay bitika kely ty mijery an'izany fandaharanao zany manao hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany ny fandaharanao Andriamanitra zany ny fandaharanao Jesosy zany ny vinanao ahatonga izao tontolo zao mpianatra ao Jesosy avitinina am'izany nefa zay malagasy bitika mahantra tsinitsinina ary mijery ny fiangonana manokana koa aza raha mijery ny fiangonana FJKM mitaha amin'ny firenena eto Madagasikara 200 taona zay nitoriana filazantsara teto Madagasikara 200 taona mbola tsy nahafaka ny atsasaky ny malagasy akory ny fiangonana mbola tsy nahafaka ny atsasany ary na ny atsasany efa ao anatin'ny fiangonana aza mbola mila fitezam-panahy lalipakasy mitoy Mandrakariva fa marefo de marefo mora miemotra indraindray mora kivina indray mora mifampiendany indraindray lavitra ny fitoriana filazantsara de rehefa mijery ny tenatsika isika ka mampitaha am'ilay fandaharan'Andriamanitra de manao ohatran'ny Maria manao hoe ahoana reny ahatanteraka an'izany ry tompo tsy eo amin'ny lafiny ara-panahy ihany fa eo amin'ny lafiny fiainana andavanandro mihitsy koa aza ao an-tokantranonao ao amin'ny any amin'ny toeram-piasana any mijery ny vina isika de mieritreritra hoe tompo te ho vita ve zany te ho tanteraka ve zany ianao na ny mety toko fa izao no anjara miandry izao no asany andrasana amin'ity fianakaviany ity izao no andrasana amin'ity fiangonana ity te ho vita ve zany raha avako malala rariny raha toka nametra-panontaniany Maria hoe ahoana no hatanteraka an'izany arariny raha mametra-panontaniany amin'Andriamanitra isika hoe tompo ahoana moa no ahavitana fitoriana filazantsara eto Madagasikara am'izao herinay olombelona izao am'izao herin'ny fiangonana izao ahoana no ahavitana fiangonana afaka hanampy ireo malagasy traboina firy alina anety tsy ndrava fananana na mivantana na tsy mivantana ahoana no ahavitana zany re afako ny tompo ihany mamaolana ilay ny tompo any ny fahatsapatsika fa marefo isika ilay ny tompo izay fahatsapatsika izay hoe ilaitsika Andriamanitra ny fanatanterahana ny asa ilaitsika ny mahatsiaro tena fa manapetra isika ary ilain'ny tompo koa ny ahatsapatsika fa tsy ny tenatsika no ahavitatsika ny asa tiany Andriamanitra tanterahana Mandrakariva mantsy raha vao tsy mahatsiaro izay isika de veritsika fa ny tenatsika no ahavita ny fahalehibiazan'ny asan'Andriamanitra fa Mandrakariva kosa ao amin'ny Baiboly driavako de ny olona mahatsapa fa bitika ka miteny tahaka ny Maria hoe ahoana no tanterahany zany de izao anaovan'Andriamanitra zava-mahagaga anomezan'Andriamanitra hery
ka avity zany azy zany manomboka any amy tantarany zanak'Israela makivaky ny hevitra io ry Davida sy Goliaty io hitatsika na Davida niady tamy Goliata tsy Davida sy Goliata ihany hitatsika amin'ny tantara ohatra hoe Jesosy namoky ireo olona tsy omby 10,000 taminy alalan'ny mofo 10 sy azan-drano 2 ka nytenena mpianatra manao hoe atao ahoana reny avoky ireo olona be dehibe reo ry Jesosy re avako malalo am'izay vinan'Andriamanitra fa tsy vinanao misy ny vinanao manokana indrainao sy Andriamanitra iny fa eto Jesosy mihitsy na ny marimarina kokoa Andriamanitra mihitsy no miteny amin'ny marimana hoe zao no ho tanteraka dia mampahirantsika re afako malala rehefa zavatra asain'Andriamanitra tao dia Andriamanitra ihany manao azy fitaovana ihany isika aza variana mijery ny fahakelezanao aza manoloana ny fahalehibiazan'ny asan'Andriamanitra aza variana mijery ny mahatsinitsinina sy ny mahamadinika atsika manoloana ny asan'Andriamanitra fa rehefa manome toky Andriamanitra fa izy no hiasa izy ny tompony lamina rehetra dia izy ny manome ny hery ahafahantsika manatanteraka an'izany sahi ary mibanjina sahi miaino ny asa tian'Andriamanitra ataonao sahi miaino ny baikon'Andriamanitra de matoky fa Andriamanitra ihany no anome ny hery hoentina manatanteraka izany fa ny faharoa afaka malala de izao inona ny fitaovana inona ny rasan'Andriamanitra rehefa naheno Maria ny tenin'Andriamanitra manao hoe izao any fanahy masina tonga ao aminao ary ny herin'ny avo indrindra no analoko anao mametra-panontaniana ianao ry Maria manao hoe ahoana no hatanteraka an'izany dia le anjely eto ny tompo eto ny teny manao hoe avy amin'Andriamanitra no hatanterahana zany rehetra zany fa tsy avy aminao dia inona ny setrin'izay ho an'ny Maria ny setrin'izay dia ny andininy fa 7:3 hoy Maria manao hoe inty ny ankizy vavy ny tompo aoko anio tonga amiko araka ny teninao zany hoe nitoetrany Maria manoloana ilay baikon'Andriamanitra ilay tenin'Andriamanitra dia fanetretena sy fankatoavana fanetretena sy fankatoavana rehefa nyteny tamy Maria fotsiny lay anjely manao hoe anjaran'Andriamanitra zany fanahy masina no ampisy zany dia azo hery ianao dia nanaiky Maria eny ary tsy nametra-panontaniany Maria eny ary aoka ro tonga arak'izay ny teneniny rehavako malala itsika mantsy indraindray efa ny filany toetsaina dialektika ny toetsain'ny fiarahamonina zay mametra-panontaniana mandrakariva zay tsy ratsy akory fa amin'ny finoana tsy zay loatra mametra-panontaniana fa ahoana raha tsika ny teo amin'ny toerana misy amin'ny Maria dia angamba ny fanontaniana anjato no nipetraka hoe dia ahoana no hatanterahany zany rovino zany ny tonga aina avy ny tokony ataoko dia ahoana ny fiseho an'izany ahoana zany anjely ahoana zany fanahy masina manaliko zany ahoana ny endriky isehon'ny le herin'ny fanahy masina sy ny sisy zany fanontaniana rehetra zany tsy nisy napetraka Maria fa ny tenin'ny Maria fotsiny zao manao hoe eny ary inty ny ankizy vavy ny tompo manaika ity ny mpanompo vavy ny tompo zay tiany atao amiko de ekeko rehavako malala ny fanetretena zay ny valitenin'ny Maria ny valitenin'ny Maria teo anatrehan'lay tenin'lay anjely manao hoe anananaka ianao dia io zanako io dia ho lehibe indrindra andimby izy no eo amin'ny seza fiandrianan'ny Davida de natsiary Maria mane ahoana moa no hatanterahany zany de ny tompo ny teny taminy hoe ny tompo Andriamanitra ny fanahy masina no hatanteraka an'izany de ny valitenin'ny Maria fanetretena rehavako malala manoloana ny asa zay asain'Andriamanitra ataotsika ka hitatsika fao lehibe de zao avelao Andriamanitra hiasa ny fanetretena no rasan'Andriamanitra amitsika ny fanetretena tahaka ny Maria ny teny manao hoe ity ny ankizy vavy ny tompo aoka ho tonga amiko araka ny teninao zany vavaka zany rehavako malala irina tonononao ny hoe tompo ity ampanomponao amin'ny zavatra tianao atao de tanterao amin'ny zavatra tianao atao na inona fandaharan'asa tianao Andriamanitra atao amiko lehibe mahagaga de zao inty ny ankizy vavy ny tompo ity zaho tompo manaiky zay fandaharanao manaiky ho ampiasainao
ny filazantsaramasina araka an'liko moa ny avako malala de filazantsara zay manome toerana ny vavaka, manome toerana ny vavaka. Ity tenin'ny marito io ity ny ankizy vavy ny tompo aoka ny eo tonga amiko araka ny teninao de vavaka. No zany de zao ry avako malala sahy manetry tena manana fiainam-bavaka. Raha ohatra ka misy zavatra asain'Andriamanitra tanterahinao, asam-piangonana ve? Asam-pinoana ve? Programa nasan'ny fiangonana ve? Asa sotin'ny tanindrazana atao ve? Mba faniriana tian'ny fianakaviana eritreretina ve? Ka tsapanao fa asan'Andriamanitra, ka ipitsihiny fanamasina aminao fa asan'Andriamanitra na lehibe tahaka n'inona aza. De zao meteza andray anjara. Inona ny fandraisana anjara? Fanekena mpanaoviny tompo zay tiany ataonao, fanetretena, fiainam-bavaka. Zao mofinainy zao avako malala de mampahirana indray am'ty volana febroary mifarana ity akatoko ny karemy nitaonantsika anetretena. Ny olona azon'Andriamanitra ampiasaina ka mitondra zava-mahagaga eo anivon'ny fiangonana sy ny firenena de ny olon'ny fanetretena ihany. Ny olon'ny fanetretena no azon'Andriamanitra ampiasaina ho fitaovana mitondra zava-mahagaga ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny fiangonana. Tsy karazan'olona mpieboebo na olona miankina amin'ny herin'ny tenany, na miankina amin'ny fahendren'olombelona, na miankina amin'ny zay mety ho fitaovana hita ety ambany masoandro, fa ny olona andrasan'Andriamanitra ho azony ampiasaina de zao ny olon'ny fanetretena, ny olon'ny vavaka, ny olona mahay miaino ny tenin'Andriamanitra, ny olona tsy be fahamaliana fa ny olona mankato ny sitrapon'Andriamanitra. Avako malala mety ametra-panontaniana ianao am'izay asa nankinana aminao, ahoana anao tanteraka zany? Ny valiny de zao manetretena, ankatoavy ny sitrapon'Andriamanitra ekeo zay tiany ny tompo ataonao ho aminao an'i Jesosy. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ity mofinaina zay nomenao anay akatoky ny karemy ity. Manazava aminay fa azonao ampiasaina ny zavatra rehetra satria Andriamanitra ianao. Tsisy zavatra tsy azonao ampiasaina na inona na inona. De omeonay tompo ny toko fa ny fanetretena nay no andrasanao. Ny fiainam-bavaka ty anatinay no andrasanao. Ary de tianao zava-mahagaga mandrakariva eo amin'ny fiainanay ianao. Ndray tompo ny tenanay no hitanay, ny fahalemenay, mahabitika anay ka mandà ny tsy hanao ny sitraponao zahay, na tsy hanaraka ny isa ny asa ampanaovinao anay. De mivavaka izay tompo ampaherezo mba ho matoky anao, mivavaka izay tompo taomy mba ho azonao ampiasaina, ho mifanetretena, mifahalemem-panahy, ampaharito amin'ny fanarahana anao. Mivavaka izay tompo terizy io toetra aminao hatrany, de ajereo ny tanindrazanay. Hitanao ny olana tre anaty sery, ireo sahirana, ireo mantra, ireo mandalo sedra noho ny rivodozany faharavam-pananana, mivavaka ho azy reny zay Andriamanitra. Mivavaka koa zay ho an'izao tontolo zao, hitanao ny tebiteby ny firenena rehetra eran-tany, de mivavaka zay mba ho vangin'ny fanahinao ireo mpifanandrina any Europa maneran-tany, anetry tena eo anatrehanao, atsiary fa Andriamanitra ny fandriampahalemana ianao, ary tsy akasitrahanao ny fahafatesana fa ny fiainana no sitraka ao Andriamanitra. De meteza tompo amangy ny firenena mpifanandrina, ananany fifandeferana, anaovany zava-dehibe ny aina sy ny fiezahan'ny olona amin'ny fiariana. Andriamanitra fitiavana ianao. De mivavaka izay ho an'ny zanakay rehetra ny ampitan-dranomasina, ny zanaky ny fiangonana, ampaherezo izy ireny atoky anao, arova izy ireny, terizo tsy tebiteby fa manana anao Andriamanitra. De mivavaka ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, zay miatrika ny asa isan'andro, ampaherezo tompo ho fiangonana velona, andro sy orena ny fahamasinanao. Amin'andro zao Kristy mpamonjy. Amen.